dia tendrena au Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Hery-Tsalama Rajaonarivelo. Tia ty vidéo ako ty atao ven'ny rapresta koa. Raha eno ny colonel Michael atao ven'ny tsara mihitsiny. Ahoana moa le Hery-Tsalama ino le ampidirina nefa olona efa bras droit le Ravatomanga. Atao partage au maximal là. Partage à suivre réaction BDP, atao partage au maximum. Ahoana moa le Hery-Tsalama, je sais plus quoi comment il s'appelle. Nous apekarina nefa bras droit le Ravatomanga. Ina mbola tay ihany zany mbola petraka tenisany ho an'ny vahoaka malagasy. Mbola mpinana tenisany tay ihany zany ho vahoaka malagasy. Ny adinay teo zany ohatrany hoe tsisy dikany. De plus, ça fait plusieurs fois que j'ai essayé de contacter les Michael, les présidents Michaeline. Ça fait plusieurs fois, mais ça me met oui, je vais vous rappeler, nanani. Non, je veux. Parce que nous, c'est notre combat. C'est le combat de la Gen Z. Je fais partie de la voix de la Gen Z. Pourquoi mettre ce mec déjà corrompu? Ça t'y les falan taol mis en foulani, assurance sa aru, ni arakatamni aide les Ravatomanga. C'est où la manana dossier mon banyukua, de tout cas d'aller face coup. Ça va être fatachinarewa, ça va être fatachinarewa, tout connaît fatachinarewa, ti combati, c'est la récupération politique, mais ti combati, naina ande. Defa fatatrana hoe ahoana fandehany fanongana natao hoe zany fanjakana zany. Peu importe ce que vous allez faire, les réseaux deviennent politiques. Peu importe. Car déjà ouais ni fifanazara pour un an, ça me plaît pas du tout. Quand j'ai demandé à parler avec toi, les Michael là, j'ai laissé, je me suis tue. Mais choisir quelqu'un de merdique comme celui-là, c'est pas la peine, hein. Léandre Razuel, là, il était très puissant. J'ai réussi à le déloger de là où il était. Donc, toi, tu devrais réfléchir. Ao fahaizana ao ny traikefa izay ananany ao ihany koa ny fifandraisana indrindra amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena izay miara-miasa amin'ny firenena malagasy. Ny fiovana nentin'ny tompoko no mibaiko tanteraka ny raha iresaka sika fanendrena satria na tiana na tsy tiana na politika dia nisy tolomboka teo ary nisy fitakina izay napetraky ny vahoaka malagasy rehetra dia tsy maintsy atao zay ampifanandrify amin'ny fanapahan-kevitra rehetra eto Madagasikara amin'izay tolona marina fa napetraky ny lalam-pamorenana izahay solombavam-bahoaka no manoto Prime Ministre ary misy mianika roapolo ireo solombavam-bahoaka no fametrarana izay Prime Ministre fa zava-dehibe tsy maintsy mipetraka atao anaty zay mba tsy ho nanao politika natao fitondrana tao aloha natao fitondrana nandritra zay resaka politika teto Madagasikara zay no olona takilo ireo vahoaka malagasy rehetra ary olona mamafehy rehetra ny resaka ekonomika satria na tiana tsy tiana rehefa misy crise ohatrany tsy maintsy misy any izay somary fidinana kely satria maro tsy miasa zay olona hitondreo niza dia mila manapaka ny potra tanteraka
amin'ny frantsay ny frantsay dia nampandresy ny 8 centimètre io teto Madagasikara ahafahany mangorina ny firenena teto amin'ny alalan'iny iza ny fitaovana iza mipiaro azy iza no hery netiny namoritra amin'ny malagasy teto dia ny gendarme amin'ny maha gendarme azy le olombelona tsy any ny alako fa le akanjo le corps mihitsy le hoe gendarme mpanjanaka miaramila amin'ny mpanjanaka ary tena naseho ny 8 centimètre mihitsy fa tena reo izy reo nandritra reny tolony reny noho izany amiko tsy anareo olombelona gendarme ny alako fa le akanjo anaovana reo tsy le anaranareo eny mba manana fanetretena hoe tany manan-karena tany maleo tena tany manana maizy azy Madagasikara ok'izay le endrika fanjanahana na ny fomba inona na ny fomba inona esoa reny dia ndana miditra any amin'ny record eto Madagasikara tsy mampiseho an'izany reto polisy na miaramila manomboka izao zany dia miangataka mihitsiny an'izay hitovy eo tsisy tsony ny école gendarmerie pirenena fa reo tonga dia any amin'ny polisy na any amin'ny miaramila tena potika manimba saina sy manimba fo saina mbola mieritreritra fa misy zany 8 centimètre misy zany miaramila amin'ny frantsay mandrakazaka eto aminao any anatin'ireo ny ampidiriny ny azy ny herim-pamoretana ka tsy tsara manarakaizay tolony miainga tamin'ny stelba milanja amin'ny bidon sy mijirona koa izay vao nitarika izy hoe iza ny voninanohana anazy tonga ny tanora ny 25 tsika vahoaka niaraka tamin'ny tanora zany zay efa nijaly na borsa na inona koa natafita ny tolona sika vahoaka zay natsapa fa tsisy fanjakana tsony teto natao ny vlo nanala tena nionganiny midika zany atsika rehetra ny tolona ny fiainana dia tsy maintsy politika ny afarany ninona lazaina dia mba miangary zany amin'ny mpanao politika rehetra sika olo-tsotra zay mila fiainam-baovao mba ilamina aleo nama ilamina satria mipotrapotra avy amin'ny natiora ny dolodolo ndray dia mananganangana secteur zero dia oa aza atao an'izany tsony le firenena fa potika fa aleo ilamina dia misesy aleo ihindra aleo andeha aloha le tetezamina aza korytanina dia aleo andeha ny fifidianana any amin'ny fifidianana ihany ny atifakany zao tsika vao afaka miteny hoe fifidianana ihany ny mavahany olana dia fifidianana zany ny andraindraitsika fa le tetezamita aloha nama aleo na milamindamo io dia misesy efa tonga aloha ve io efa lasa ve aloha le tsy laitsika ntsony dia mbola itsika indray no oaoa ato fotoana zany tsy amparovany fiainana any amin'ny laninao zany ary zay aza mpitahorina hoe tsy maintsy miakaka amin'izao sy n'izao sy n'izao zay gasy zany efa vonona ny fony vy tsy mila mpanjanaka tsony zay mahavita mandro vary amin'ny tain'omby aleo zany namasotronay ranikopa satra mangasitraka anao madame Rova avy any Ambomanga kely eny raha tsika ny antso manaraka ary miarabanao miaraba tompoko efa tafiditra soamatsara ianao iana ahoana ianao tsy miteny salama tsara tompoko dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany may mahafinaritra ny fandehany aloha satria efa tena mahay politika mihitsy mipiasa politika de redressement na refondation ny tiako tenenina mba resaka kely le pub manimba amin'ny traumatise olona reny ana le sary ataony am'le izy ara dia hita hoe incitation na atipoko rehefa maka sary fotsiny faneva tokony sarindevy sy le olona miaraka aminy fa tsy le olona le avany atsimo an'le miéduqueny sy miinciteny ohatra ny nanaovana instruction na nanaovany stage satria efa nieritreretiny angamba zao za 100% na 200% mihitsy rehefa visy volan-dajoelona ao anatin'io satria za nanaraka nindragany mihitsy ankoatra ny voalohany misy le manao sensibilisation amin'ny tany atsimo tany dia misy volona tena mikorina tsy azo afenina zany fa tena misy volona mikorina ao ary eo natonga avatsika zany hoe tokony efa mailo ny président vaovao hoe ahoana tokoa fa rehefa vory ny zanak'Andriamanitra dia tao koa ny zanak'le anankiray dia io zany mamailo hoe protégena mihitsy io efa aki io efa azo ary tena
fiainana malagasy zaza malagasy tanora malagasy efa nilatsaka ary lasa tamin'io dia anjarany aloha zany aloha miprotéger azy satria izy militairement manana protection zay mba hesite azy capsate stratégique nion tsy miincité koa zany na miprovoqué hoe ady fa rehefa ilaiko zany miobasy ny vahoakany anaovany vahoakany ohatra zay ny équivoque zay fa ny zava-marina dia zao hoe au carré mon colonel lajanondy le traumatisé vahoaka alao aloha mba io concentré amin'ny fanarenana ty Madagasikara ilaizantsika ty ohatra ny iny nataonao tournée firmois tany iny nandeha namakivaky ny tany amin'iny andro iny sy ny any amin'iny zay rehefa nataonao reny rehefa amin'ny olona ve dia mety le izy fa rehefa aminao raha marina ny ohatra ny hoe fananganana milisy ary reny nataonao reny tany fa ny olona tsy niteny faharoa ny natao ny gendarmerie ny tena privilégié tamin'ny andro Rajoelina tokony ho sainina koa zany tena nahazo laka par l'intermédiaire Ravalomanana fa tsy niainy profiter an'izay l'opportunité zay ahoana tokoa moa ny fomba rehefa miaraka amina présidente raha hainareo na hainy ny gendarme mampalelo aloha fa tsy ny gendarme le kely ety amin'le sous-off na amizary afaka miteny hoe tsy ny subalterne fa manomboka amin'ny officier supérieur officier généraux ny tena tompona ndraiky raha tey be dia anao mon colonel rebedesa fa tsy ny vahoaka na i colonel Mikael no ampitandrimanao hoe andao zalaka basy fa raha marina fa teninao iny satria zao zany tena mampalelo azy izy le mitraumatisé ny sain'ny olona zay efa tena vonona anovo ka tsy azo atao mihitsy mamela fotsiny vahoaka fa tsy maintsy mahazavaina koa vahoaka hoe protéger ne serait-ce que moralement dia tsy maintsy dazaina izy aza matahotra amin'izany dia izay nitenenako hoe raha te be dia anao dia ireo commandant gendarmerie fanimby tao zay ny samora se niaraka tamin'ny Rajoelina be desiny ary andianao any an-tranony mihitsy fa aza ireo vahoaka zay mampalelo ny vahoakany ianao ne mahita any na ny lalana ninninna any tsy hiteny aminao zay avy aty Antananarivo hoe zao ny zava-nisy any fa mahatsiarova saina le roa misaotra tompoko mankasitraka anao ihany koa da ohatra raisika ny antso manaraka izany vonina atao mbadimbadika ato mandray anao avy hatrany tompoko fifaliana hatrany ny andraisanay anao dia ahoana fandehany ia nda ohatra tonga dia avy hatrany dia miteneny ianao lasa ianao moa zany antsontsika manaraka ary izany atao mbadimbadika ato ndao raisitsika avy hatrany miarabanao tompoko dia ahoana fandehany salama tompoko salama tsara ianao manakory salama tompoko ndao ary mitenena avy hatrany ianao fa efa tafiditra eny ary za salama tsara fa ianao manakory ndao ary antso manaraka ary izany vonina ndao ary miarabanao tompoko dia ahoana fandehany ianao fandehany nomena avy aty Ambojany Sabotana mena ihany miarabany nomena avy any Sabinama dia ahoana fandehany nomena malo moa zany efa tapaka ny lohako sy dia andro ao mbola mitoy ihany ny tety satria tena faly zay dia makasy an'le teninao tamin'ny voalohany famboana fandaharana iny tena mahafinaritra be le miteny hoe Andry Rajoelina ex-président tena mahafinaritra zany mahaiza makasy daholo mankasitraka nomena Sabinama ankasitraka mbola misy ambony akoho ny vonoina ho maro mbola mitony fety araka ny teny nomena teo moa zany miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany ndao hoe madame Rouf zavatra tiako tenenana ampihinan'le teny dia zao ninona tenen'le gendarme aloha zay zany aza menacena mihitsy rehefa ohatra nareo tena pionierina dia mandana makany France fa any napisy anareo teto aminay i France efa nanjanaka anay dia efa lasa izy nandana makany amin'ny Île des Parcs koa zany fa hoe any misy izy la France ozy tsy voakontrena satria efa mitovy ihany ny 8 centimètre sy izy dia andana makany andana any ny tady fa aza eto aminay eto no mibotsibotsy na tsono efa tena tsy mety amin'ny vahoaka hoa le fantsanana tena efa tsy mety amin'le gasy tsony le izy dia aza décorenareo amin'le akanjonareo ho an'ny tanjazana makasy ho an'ny tanjazanay ve tsy ho
tanindrazany frantsay miditsy dokonareo kanazy zany an'izy miteny hoe manimba ny gendarmerie manomodika ny gendarmerie zay tsy zay nge tsy amotika anareo fa ny eto aminay tsy tonila anareo mandana makany amin'ny tanindrazanareo koa zany rehefa ohatra nareo ibotsibotsiny fa zany botsibotsiny eto aminay tsonoa fa ny eto aminay zay polisy mahamy mbola ao ianao a tapaka zay madamo Rova ndao ara aloha itoy amin'ny antso manaraka tsika mahery 7:20 amin'ny 12 ora mbola malalaka ny fotoana miarabanao tompoko dia ahoana fandehana salama koa salama tsara ianao manahoana salama tsara ty Atsirabe any miarabanao avy any Atsirabe any miarabany vahoaka rehetra tsy vaky volo za io zany mba tia hanohy fisaorana amin'ny vahoaka rehetrarehetra zay moa zany dia mbola mifaly amin'ny pelany Rajoelina fa misaotra an'Andriamanitra zany fa ny alany dia voly sy mifirongony rehetrarehetra mba aneo afatra kely ho an'ny rehetra gendarme rehetra hoe aza korontaninareo tsony ny firenena fa efa eo andalam-pilaminana izao fa ohatrany misy vava nataon'ny kolonelina zay le kolonely Faneza fa tsy matohatra ny vahoaka zany ianao fa aza mikofoka mahery fa raha mahatsapa tena ianao fa avy eto Madagasikara dia maiza manefy kely dia mitodika ao amin'ny Kapisady ao aby zao ny tia fisaorana ny atolotra ny kolonelina Mikael ao amin'ny Kapisady tsy rery ianao fa be dia be no mitotro ambavaka ao anao ary courage foana ianao kolonelina vitanao io sady zay vahoaka eto akaikinao foana ary raha voaraikitra eo io dia efa eo anay zay vahoaka manampy anao dia mahoreza daholo eo anareo amin'ny kolo ao mankasitraka anao ihany koa avy any Atsirabe dia samy mahereza ndao ary antso manaraka indray ndao ary dia ahoana fandehana izany namatsika tonga atao ambadimbadika no tonga dia ampandrosotsika olona tsy misy ndao ary raha ny atao hoe rafitra nandalo toy daholo ny rafitra rehetrarehetra hatramin'izay teo ny tsy fahafehezan'ny mpitondra an'izany rafitra izany ndao ary miarabanao tompoko dia ahoana fandehana miaraba tompoko dia ahoana fandehana maheno anao tsara vonono onjapeo miarabanao tompoko salama tsara ianao manahoana eny tompoko izy indrindra maheno anao tompoko aza avy hatrany ianao tonga dia vonono onjapeo anao dia aza miainao nintsony ohatra ny antsonao mihitsy no vononao ny onjapeo ny vonona ka ndao ary raha hitotsika amin'ny antso manaraka miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany ao ianao efa tafiditra maheno anao tsara tompoko mba hevitra tompoko ndao ary tompoko raha ohatra moa dia miarahaba amin'ny malagasy rehetra aloha na tafitany olona afa-ty akazo be io dia rehefa mba milamindamina le ao amin'le fitronam-panjakana ao dia tokony eritreretina ny mombana an'le tontolo iainana ohatra hoe manao orana artifisialy zay vo mietika amin'rehetrarehetra fa tena maina dia maina ny toerana aty zay fa misaotra tompoko mankasitraka anao ianao ihany koa nisaorana avy any Ankazobe avy any a solotena an'Ankazobe miaraba ny vahoaka malagasy rehetra hoy izy a navitan'izay tolona zay mbola mitony tolona raha tsy tafito Madagasikara tsy tapitra ny tolona sa tsy zany ry izy mianakavy miaraba tompoko dia ahoana fandehana maheno anao tsara manahoana tompoko salama tsara ianao manahoana salama tsara ianao salama tsara tompoko mahafinaritra ny anay zany mba etaetanay a tsy kodeta zany fa vahoaka mihitsy ny nanongana an'iny zay aty ambavoatra tena faly aly Rajoelina dia tokony asorina daholo firongony rehetrarehetra taty ambavoatra satria
zay aty ambanivohitra zao raha miditra birao ohatran'izany na any fitsarana rehetra raha mbola misy firongon-drajoela dia mijery fitafiana mijery vototongotra vakivaky satria pisolelaka daholo raha mbola firongon-drajoelona ohatran'izany zany mazanay aty ambanivohitra nenay zao taty lafa tsy mahazo mifangatana zao anao an'ireny valomasa reny dia tsy anendy satria tsy fidy anazy zao no fokotany misy anay tokony asorona daholo misy zany raha mbola hoe firongon-drajoelona fa zay tena faly fa nialy izy ary raha io dia ireo zandarma reo koa fa zay dia misaotra an'Andriamanitra mihitsy mbola nisy miaramila nomba ny vahoaka tena tsara mihitsy ny lehilahy iny rajoelona iny dia mba jerena momba ny ambanivohitra dia ny zavatra tena mba angatahako koa zany dia eto amin'le fitondrano le zay aty ambanivohitra tokony asorona daholo mihitsy zany satria aty aminay zao dia mbola olona daholo ny aty aminay dia mijaro zay vahoaka madinika zany hoe zany le fitondrana alao ilamina amin'io satria ny vahoaka malana ny vahoaka madinika fa hoe tsisy akany ambulany tsy tonga aty ambulaninay le izy fa rehefa mba afaka miteny fotsiny ay miditra birao manao zavatra ohatran'izany dia efa mba mahafaly anay zay tompo mirary soa ihany ko makasitraka mankahery ianareo tatsarehetra le kolikoly aty aminay tena zava-doza mihitsy zany efa tsy manam-bola na manam-marina raha dia zay satria dia tsaratsara fitafiana sy manam-bola ijeren'le ao ambonimbony ao ohatr'izay le izy tompoko ohatr'izay mazanay rehefa ambanivohitra ty mankasitraka anareo dia mankahery ihany ko eny tompoko saotra tompoko misaotra anareo ihany ko zay ngery hoe tsy mihinana nizaniza raha ohatra ka mitokona ihany ko ny tatsatsy mahavita manao ny asany dia mifampahery sy mifametana antsika omena ny entimanina rehetrarehetra ny fahafahana rehetra ho entina miasa hiadina amin'ny mosary miarabanao tompoko dia ahoana ny fandehana allo maheno anao tsara salama tompoko salama tsara ianao manahoana salama tsara mahafinaritra zany dia ahoana ny fandehany fandehany aminay amorondava toy 80% n'olo aminay atyko moa miaina amin'ny resaka fambolena araka jono kanefa problème aminay aty amin'izao maro olo very asa magnaro agnaliny mahery satria tsy misy rano resaka dabara zany zay anarany lakanjany manonjaky tanimbary amin'ny hectara maro dabara agnarany dia tamin'ny filoham-pirenena taloha igny teo ny vola io hoe tamin'ny volany voalohany igny hoe afaky 2 vola gnataony zay hamboariny dabara fa 7 tao zay mbo tsy vita dabara io vasa male 2 vola egal 7 tao ty aitegna faharoa manaraka an'izay momba ny jono olo aminay toy manjono koa amin'ny ranomasina egny zany kanefa ny problème atiky chinois reo ro tena mahazo tombony amin'ny resaka jono satria vahoaky aminay toy mampiasa ino matiky mampiasa laka miaraky famoy raiky igny andesiny mandeha magnandranomasy agny mandeha 50 kilometre farafahakely nefa chinois reo mandeha mampiasa bateau miaraka amin'ny ino agnaran'ity miaraka amin'ny montera tsy mampiasa tagna reo fa montera ndrozy avao manday andreo mahavita reo mandeha jusque 100 kilometre tsy magnino azondrozy aby karazany fia io satria reo mana filet mbo maheno ve ya maheno anao tsara tompoko mahazondrozy aby karazany raha agnatin'ny ranomasy agny io azondrozy fa vahoaky amin'ny mpanjono reo amizay la farany azondrozy bakany tapako veta azondreo bakany dia ny tiako volany zany mangataky amin'ny colonel vaovao mitondra anany io mba hijery marinika an'izay satria latsika zany eto andeha Chine agny tsika fa mahazo mampiasa bateau magnagny la magnonja ny harem-pirenena andreo agny amin'ny ranomasindrozy agny ataoko fa tsy misy zay zay no tena hoe alerte zay satria olo fa maro be gnatoy mijaly amin'ny toy raha toy satria fia reo miamalimy dia mingisaky agnaty ranomasy agny kanefa ny vezo reo tsy mana fahefa hoe hagnasa zay fia reo lariky agny